La 4G Batelma vous présente Ny Vavao. Arafinaritra miaraka amin'ny boky magikan'ny Blue Line TV manolotra anao ny fampalalam-bavao. safidy tsara indrindra. pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres. Je te choisis Tilcor. Tilcor, manolotra anao ny fampalalam-bavao. différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Taorian'ny fionana teo amin'ny mpitariky ny antoko tim ny filoha teo aloha ery rajonaro mampianina ary ny filoha mpisolo toerana rivo rakodivao amondrona herve sa inona mitanjona matahotra an'izy amin'ny fividianana ireo ny fanontaniana mipetraky ny fiarahamonim-pirenena izay nanaovana fanadidina. Nisy ny lesoko tamin'ny lisam-pividianana araky ny audit nataon'ny OEF na dia nekeny izy ireo ary ny fampiasana ity lisitra ity amin'ny fividianana filoham-pirenena ho avy eo. Raha nitatitra azo mitombo avokoa ny tany mpifidy amin'ny faritra maro sy rehetra eto Madagasikara. Ampafolo ny vokatra jirofo novokarina tamin'ny taona lasa no mety ho hita amin'ity taona ity. Io ny ahen'ny mpamokatra jirofo amin'ny distrikan'ny Vavatena faritra Analanjorofo araka ny angom-baovao avy any an-toerana. Ny lafin'ny toetrandro no antony lehibe indrindra amin'izany. Fanamboarana solomaso izay indray no asa miavaka entina aminao amin'ny datin'ny fampalalam-bavao amin'ity androany ity. Na tsy pirin'izay moa vitanao ao amin'ny tapany faharoan'ny vaovao. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, laza ny anao valifaty Tsiwel Teheran manoloana ny zava-niseho ny sabotsy teo tany Avaza izay nahafatesana olona manodidina ny 420. Hatreto mbola manjavozavy ireo tompona antoka amin'izany ka tafiditra amin'izany ny EI na ny État Islamique. Ny adidin'ireo avy hatrany ary. TV any faritra indrindra ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny DSTV Antsirana sy TNTV Fianaratsoa. Ny anombotsika ny vaovao dia amondrona herve sa inona ny tanjona matahotra an'izy amin'ny fividianana ireo fanontaniana napetraky ny fiarahamonim-pirenena izay nanaovana fanadidina taorian'ny fionana teo amin'ny mpitariky ny antoko tim sy ny filoha teo aloha ery rajonaro mampianina ary ny filoha mpisolo toerana rivo rakodivao fanadidina. Ny sabotsy teo tamin'ny fito ariva no nakany ity sary ity teny amin'ny lapam-panjakana Ambotsiroatra. Toerana izay niona ny filoha mpanorona ny antoko tim Ravalomanana Marka sy ny filoha mpisolo toerana Rakodivao rivo. Hatreto tsy nisy ny pika andinika ny fanaovany telotonta maro ny nametra-panontaniana. Ao ihany koa ireo miahafa nakorontanana mialoha mandritra rahoaria ny fividianana. Ao koa ny mihevitra fa fampitambarana hery hiatrehana fividianana izay. Ho an'ny fiarahamonim-pirenena nanaovana fanadihadiana tamin'ity androany ity, fampitambara-kery sy firaisana tsy kombakomba no mety anton'ny fionana. Takalo ny fampidirana ny filoha teo aloha ny tanindrazana ny taona 2022. Misy filoam-panjakana telo na taloha na ankehitriny ny ao natao andapa Ambotsiroatra tamin'ny weekend lasa vozao. Inona ny anton'ny fionana? Inona zavatra kendreny? Kanefa mbola misy ray amin'ny zareo dia hoe mbola tsy fantatra akory hoe ahoana le statut ny maha izy azy niditra teto Madagasikara ohatrany hoe niditra tsokosoko kanefa ny magaga dia hoe navoaka fa ho candidat. Tsy fantatra akory hoe aiza fanajana lalàna velona. Zay zavatra zay koa zavatra mampalahelo. Zany hoe tsy misy fanajana lalàna velona, tsy misy fanajana ditin'ny jugement ny tribunal kanefa ny zava-misy dia hoe mandeha ho azy ohatrany rano tsy fantako inona intsony ny zavatra mandeha. Amin'ny mpanao politika kosa dia tsy fanajana vahoaka ny fanaovana dian'izao izay endrika fifanantonana tsy araka ny tokony ho izay. Ary toa tsy ametraka mihitsy ny fifidianana amin'ny maha fifidianana azy ao anatin'ny resaka fifanajana.
misy zavatra konokononona foana ambaritra satria raha ny fijery azy dia tondranotrany hoe alliance contre nature ny fahitana ny fijeroan'ny zavatra kanefa n'izany ao anatin'izany ihany koa zany dia ohatrany misy kilalao misy zavatra ambadika tiana ho lalaovina zany zany dia mametraka foana ako fa io resaka fifidianana io dia tokony eo anatin'ny resaka fanajana ny vahoaka ary ny famaritana atao hoe fifidianana dia zao zava-masina satria vahoaka manakasina no atrehana. Mahagaga ny rehetra ihany koa ny fihetsiky ny filoha-pisolon-toerana izay mandika lalàna ny tanteraka. Antony, nionana mangina tamin'ny kandidata ny anaty lapam-panjakana. Mipetraka ny fanontaniana ankehitriny ny amin'ny hoe misy mihevitena ho ambony lalàna foana ve eto amin'ny tany sy ny firenena. Ialana tsiny tamin'ny fahatapahana kely teo fa iverenantsika ity fanadihadiana ity nisy nilesaka tamin'ny lisy-pifidianana araky ny audit izay nataony OIF nateo aza ny faneken'izy ireo ny fampiasana ity lisitra ity amin'ny fifidianana filoham-pirenena manaraka io. Miantarandriana io. Miankina betsaka amin'ny lisy-pifidianana ny fanatotosana fifidianana filoham-pirenena mangarahara. Araka ny tatitra ny voaka, saika ny tombo avokoa ny tany mpifidy voasoratra anarana amin'ny faritra rehetrareto Madagasikara. Faritra telo no misongadina amin'izany, toy ny faritra Androy izay ny tombo 4,720 isanjato ny tany mpifidy ny taona 13,4 izany hoe raha toka 4,3 ny taona 13,4 niakatra ho 1,34,3 ny isan'ny mpifidy voasoratra anarana tamin'ity taona ity. Fiakarana miopampana tahaka izay ihany koa ny ao amin'ny faritra Iorombe. 5,10 isanjato ny tany fitombon'ireo ny soratra anarana. Raha 7,720 sy iray hetsy izany ho an'ny taona 13,4 tafiakatra ary lasa 9,20 sy 503 sy 5,00 sy iray hetsy ho an'ity taona ity. Ho an'ny faritra Atsimo andrefana 20 sy 707 sy 4 sy 3 hetsy ireo mpifidy voasoratra anarana tamin'ny fifidianana ny taona 13,4 ary lasa 7,30 sy 400 sy 5,00 sy 5 hetsy. Izany hoe fiakarana hatramin'ny 2,70,13 isanjato. Ho an'ny filohan'ny CENI, ny fanentanana nataony ny avian'io fitombony olom-pirenena voasoratra ifidy io. Ny olona tany amin'ireny toeran'ireny hatramin'izay dia tsy nisoratra tao anatin'ny lisy-pifidianana izy. Ampitovio angely izy fa latsaka be ny fisoratan'ireny olona reny par rapport amin'ny toerana rehetrarehetra hafa. Dia raha ohatra ka nanao fanentanana mafy be zany tsika tamin'ity indray nitoraka ity dia misoratra ny izay fotsiny. Izy zany rehefa ohatra ny tiahona mikasika ny lisy-pifidianana zavatra tena jerevana dia ny hoe misy manœuvre ve sa tsy misy manœuvre ratsy entsika andronana ny lisy-pifidianana. Zay zany no tena mila jerevantsika izay zavatra fa l'erreur misy foana tsy misy lisy-pifidianana parfait zany na aiza na any Amerika ara dia misy diso lisy-pifidianana fa hoe ahodikoditsika ve ny lisy-pifidianana sa tena mandeha amin'ny zavatra miaraka amin'ny tompony izy. Taorian'ny fanekeny OIF ihany koa ny fampiasana io lisitra io araka ny fangatahana audit nataon'ny CENI. Nanambara ny tompon'andraikitra teo anivon'ny Organisation Internationale de la Francophonie nanao ny fanadihadiana fa nisy ny lesoka hita. Maro manoloan'io ny sosikevitra fanatsarana napetraka izy ireo. Nous avons constaté quelques faiblesses. Il faut le dire. Nous avons mené des... Nahita lesoka misimisy ihany izahay. Nanao fanadihadiana lalina izahay dia nahita fa misy mpifidy eo amin'ny 30 eo no tsy ampy taona. Mazava ny lalàna mikasika izany fa tsy afaka mifidy ny olona tsy ampy taona. Faharoa, nahita ihany koa izahay fa nisy ny fisoratana anarana mitovy saingy amin'ny toerana samihafa. Manodidina ny 2,000 teo ireo nahitana izany. Manoloana ny teboka samihafa, hita no nandrosoana ny sosikevitra fanatsarana na ampifanarahana ny lalàna misy. Et nous avons fait des propositions dans ce sens. D'abord, sur le plan juridique. Raha ny zava-misy hatreto, hatrany amin'ny fampitomboana isan'ny birao-pifidianana mitohy amin'izao fitombony isan'ny mpifidy miopampana izao dia manamafy ny ahian'ny mpisehatra isan'ny tokony ny tranga misy. Tsikatra ihany koa fa ireo toerana lavitra andrina raha tsy lazava-tsy ny any Atsimo izay miaina tsy fandriampahalemana isan'andro no nahitana fitombona isan'ny mpifidy. Mampiahiay ny mpanara-baovao ny mikasika izany sao fanamorana ny fangalaram-bato.
manao ahoana ihany koa ny mikasika ny fanaraha-maso izany. Ankoatra izay, nilaza ny teo anivon'ny CENI fa amoaka ampabemaso ireo sosikevitra fanatsarana narosiny OIF aorian'ny fivoahan'izany manontolo. Andrasana ihany koa ankilany raha toa ka ho raisin'ny mpikirakira fifidianana ireo sosikevitra fanatsarana napetraky ny OIF. Tsy maintsy manana filoham-pirenena vaovao i Madagasikara amin'ny 15 volana janoary 2024. Tsy azo atao ny fanemorana ny fifidianana filoham-pirenena izay efa fantatra tato anatin'ny 5 taona fa ho tanterahana amin'ity taona ity. Io ny nambaran'ny filohan'ny HCC androany tao aorian'ny atrikasa teny Antaninarenina niarahana tamin'ny CENI sy ny OIF. Fanadiva Fezo Rafaly. Tsy maintsy mizotra araka ny lalam-panorenana ny fanatanterahana ny fifidianana ho ny filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana Jean-Éric Rakotoarsoa. Raha toa ka naroso mialohan'ny fotoana ny fiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany izay ho atao ny 7 novambra izao, nanamafy ny tenany androany fa tsy azo atao intsony ny manemotra izany. Fifidianana dia voafehy lalam-panorenana. Tsy maintsy manina filoham-pirenena voalohanytsika amin'ny 15 janoary. Daty apetraka ny lalam-panorenana tsy maintsy hajaina. Mampandroso azo atao fa ny mampiembotra tsy azo atao. Zay zany hoe na hoe demokratitsika dia midradradratsika hoe demokraty dia hajaina ny fotoana amin'ny lalam-panorenana anaovana fifidianana. Tsisy tevaimany zany fa tsanange tamin'ny 5 taona ka dia efa fantatra hoe amin'izao fotoana izao tsy maintsy anaovana fifidianana. Ny olona anke miandry fifidianana mikajokajy politika aloha anazy zany fa zay dia manaja zay etaeta zay dia ikajy ny hahatanterahany ny fifidianana araka izany ny HCC raha ny fanazavana. Ankilany, nilaza ho manana traikefa amin'ny fiatrehana fifidianana ny filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Isan'ny andrasan'ny vahoaka mpanara-baovao amin'ny tsy fitsarana avo ity araka izany ny fanarahan-dalàna marina sy ny tsy fitany lany ny fitsarana ataony. Raha tsy ahivina, fanakianana maro no niantefa tamin'ny HCC teo anatrehany didy sy fanapahana miendrika fanapahan-kevitra politika nataony raha tsy ilaza afa-tsy ny fanapahana laharana 20 tsipika HCC bara de 3 ny 15 Mey lasa teo. Tao ihany koa ireo fanitsakitsahana ny lalam-panorenana nataon'ny mpitondra HVM tao anatin'ny 5 taona latsaka kely. Toy ny tamin'ny fanendrena ny Praiminisitra ny fandimby izay tsy nanaraka ny andininy fa 450 amin'ny lalam-panorenana. Ny HCC izay voalaza ho miantoka ny fanajana ny lalam-panorenana. Fa teo ihany koa ny tsy fametrahana ny antoko-panohitra teo anivony ny Antenimera Rotonta araka ny ambarany ny andininy fa 770 amin'ny lalam-panorenana hatrany. Ny tsy fampiarana hatramin'izao ny andininy fa 500 mikasika ny fananganana ny Conseil économique, social et culturel sy ireo fandikan-dalàna samihafa. Metoy ny fitetezam-paritra ataon'ny kandida laharana fa 470 pasteur Mayol tany amin'ny faritra Antsirabe indray ny nahazo ny anjarany tamin'ity indray mitoraka ity fanantena. Misy orinasa betsaka indrindra sy lehibe indrindra amina olo kristianina ny kandida Mayol dia tsy manavakavaka izy fa tsy ekeny ho izy ny mpandoroana ny tiko, tsy ekeny ny mpanakatonana ny tiko, mety sokavana tiko satria vahoaka malagasy maro be mivelona amin'io. Marina ve Sasmary! Administrateur civil ny tenako mitenako zao, katolika, iringiriny, izany dia mitika fa kandida ny kristianina rehetra ny kandida Mayol. Kandida ny vahoaka malagasy rehetra ny kandida Mayol. Zany mihitsy. Ka noho izany dia zao, indro izy atolotra atsika. Miala tiny aminareo vazaha, miala tiny aminareo vazaha fa
ny orinasanareo hoe tomoroborobo tsisy orinasa gasinareo aza mba mandeha fa pitehinareo daholo fa manomboka na tongavantsika ao ny orinasa gasy ndray mandroso ny asa tanana gasy ndray no alefatsika dia za koa mampitananareo karana mangalagalatra ny tanin'ny gasy sy sino sy vaza maka ny tanin'ny gasy akerindreo fa raha tonga eo za averinareo amin'ny gasy io tanin'io fa ifakahitsika ny mpampianatra no mampalahelo indrindra mpiasa-padakana rehetra fa ny tsy andika ny mpampianatra dia fa tonga nanatona anahy mitondra ny problème sy ny olana rehetrarehetra ka ireo mpampianatra ireo rehefa tonga ny fotoana maretirety an'ireo dia omeny fanjakana trano maimaipo ny ipetrahany daholo mampalahelo no mahazo président fototany ka raha maverangasa 20 000 dia tsy voalo mandritsy ny heritrony fa amin'ny andro tongavany eo ny président fototany zay laniny vahoaka dia fonctionnaire koa ary dia mandray retraite ihany koa rehefa tonga ny voana za dia milaza amintsika fa rehefa tsy mahavita ny tenina tao izay mpitondra fivavahana tsy mahavany olana eto mitsangana tsika aongany ary za tsy miandra ongana fa tonga dia miala rehefa tsy vitako ny zavatra ny teneny pastera maolona mbola tsy olona fa mbola molo lafo mavao hafa kosa indray dia goragora ny seranam-piaramanidina eny vato valizy roa feno sokatra ny tafavoaka tsy misy arakaraka hoentina aminao anatin'ity fanadadiana manaraka ity ny sary rehetra manapirofo izany fanadina ny alakamisy fahatelo amby roapolo aogositra teo no nitrangano ty tranga raharaha ity tetsy amin'ny seranam-piaramanidina raisam-pirenena tetsy ivato valizy roa feno sokatra ny tafavoaka tsy nisy arakaraka tamin'ny alalan'ny zotra-piaramanidina ET 626 ny Ethiopian Airlines ary tratatany Bangkok. Araka hitantsika amin'ny sary, na ny fahatongavana teo amin'ny parkina ny frety, na ny fandalovana teo amin'ny parkina ho any amin'ny olona amin'ny vol national, ny fandalovana ny couloir ho any amin'ny olona amin'ny vol national ihany koa, na ny fiandrasana teo amin'ny olona, ny famindrana amin'ny valizy ny azy ny olona ho any amin'ny vol international, ny sosa tsy nisy fisavany reto valizy roa reto, mijery fotsiny reto tompon'andraikitra. Araka amin'ny hita amin'ny sary ihany, dia nandalo tsy nisy fisavany reto valizy roa reto, hatrany amin'ny toeran'ireo entana rehetra ho alefa, ka tsy nanafahana nanavaka izany tamin'ireo entana hafa. Mazava ihany koa, araka ny sary io hatrany, fa azy vezivezeny rehetra ary tsy misy tompon'andraikitra manara-maso ireo faritra saripady ato amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ity. Nentina tamin'ny fiara-pitarika entana manokana mihitsy reto valizy roa reto, izay maneho fefa matipaika sy voarindra ny amoahana tsy misy fisavana ireto valizy ireto. Hita amin'ny sary, fa dia tsy nisy nanakatsakana mihitsy ny fandehanan'ireo valizy roa ireo, hatreny amin'ny entana efa nandalo fisavana ara-dalàna. Mazava, araka io sary hitantsika io, fa dia efa matipaika sy vita lamina ka mirindra tsy misy tohina ny fomba fanondranan'ireo tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena ireo arenany malagasy. Tsy nisokatra ihany no inona fa efa vita lamina toy izao ny fanondranana azy, fa eo ihany koa ireo volamena, vatosoa sy arenan-kibon'ny tany maro ahondrana tsokosoko miala amin'ny Madagasikara. Aiza ho aiza amin'izao ireo tompon'andraikitra. Sekoly maro eto Madagasikara no tsy ahitana efitrano fianarana toy ny any amin'ny EPP any amin'ny faritra atsimo andrefana. Ankilan'izay anefa dia tablety aman'ala no nozarain'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena tato anatin'ny efa taona. Inona ny laharam-pahamehana izay fanontaniana ireo ray aman-dreny. Iona saina. Tsy noho ny hafanana akory na fity hianatra ankalamanjana no nahatonga ireto mpianatra ireto mianatra ampototry azona vao madilo ity fa noho ny tsy fisian'ny efitrano. Eto amin'ny EPP Mangotrika ato amin'ny commune Antanimeva, distrika ny Morombe, faritra Atsimo Andrefana, tsy misy seza sy dabilio amin'ny tany ireo mpianatra no mipetraka ary samy mitondra izay lafika hipetrahany avy any an-tokantrano.
tena mijaly satria ndragny fitaova fianarandrozy zao lasa maloto aby ndra tokony halio tsy misy table banc mba hoe mba kely rahandrozy zao hoe mba manday gony rozy mba hoe mba tsy hampaloto azy nefa na dia izay mbo tsy maintsy maloto avao satria raha ty bontany tena sahira satria marary manakory ma le tegna hanoratsy igny ro miondroka ambany lasa marary amizay agnatindrozy fe mba tahianatsy zao mbaka dia farany miaritsy eo avao na dia marary fa tahazo raso tahahay firy zany kisanao zao 123 nanomboka tamin'ny taona 2024 no nisinyity EPP mangotrika ity hatramin'izao tsy nisy ny fanampiana voaray ny mpampianatra tsy nandray karama ihany koa tao anatin'ny 3 volana fa noho ny fitiavan'ireo ankizy no anohizan'ny asa hoy Rakoto Vao Yvonne mpampianatra eto mangotrika zao aloha mbo tsy mpiasa mpanjakana mbo suppliante avao tsisy karama azo zao njaray vina nahazo karama farany zany mbo tena tsy nahazo tsisy nahazo depuis 2015 tsisy karama azo mampianatsy avao fitiava-tanindrazana zany no tena raha sady raha reto koa mba zaintegna anantegna feringesan-tegna raha tsy misy karama zay mampianatsy avao tegna mba mangataka anireo fanjakana zany mba hijery ankaiky anay amizao mahazo anay zao ny eto amin'ny EPP Mangano Mara ihany koa tsy mifanalavitra amin'izay ny zava-mitranga ato fe ato tsy vita fa ny zaza mianatsy aloha mety maromaro fa 20 ndranako agnatiny aby io fe mbo tsy vita zay raha toy ny moa volagny zay tsy misy mpagnampika alafano raha avao zany ro manao ezaky satria hagnasoatana iza nanamboatra anazy ty rahay avao nagnamboatsy azy nany io izy bilia dia aiza ny sezany ankizy aiza mipetraka lafa ambany eo avao mpianatra 20 no mianatra eto amin'ity efitrano ity vita vokatry ny heri-pondro ray aman-dreny izay resy lahatra fa ny fianarana no lova tsara indrindra efa 3 taona no nanaovana fangatana hoy izy ireo ny ananganana sekoly eto Mangano Mara saingy tsy nisy ny aino ka nirosy tamin'ny fanorenana ity trano hazo ity ireo ray aman-dreny andaniny anefa tablety amanaly no nozarainy teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena tao anatiny 4 taona le numérique pour tous no tanjona manoloana izany ho tonga roviana eny amin'ny EPP mangotrika sy any Mangano Mara ireo tablety ho an'ireo sekoly izay nahazo tablety raha ny hita aloha hatreto tsy ireo mpianatra no tena misitraka azy ireny fanontaniana apetraky ny ray aman-dreny mpianatra manoloana izany hoe laharam-pamehana ho an'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena tao anatin'izay efa taona mahery zay ve ny fizarana ireny tablety ireny noho ny fananganana efitrano fianarana na ihany koa W ho an'ireo mpianatra Isany vaovao misongadina ihany koa dia ampafolany vokatra jorofo izay novokarina tamin'ny taona lasa no mety ho hita amin'ity taona ity. Io ny ahiahin'ny mpamokatra jorofo ao amin'ny distrikany Vavatena faritra Analanjorofo. Fanadina ny antarandrianay. Faritra Tsinanana Analanjorofo atsimo Tsinanana ireo no faritra mamokatra jirofo betsaka eto Madagasikara. Raha toka ny sokatra tamin'ity volana ity ary farana amin'ny volana Desambra eo ny taom-piotazana jirofo ahina enatra amin'ny ampafolo ny vokatra tamin'ny taon-dasa ny vokatra amin'ity taona ity ho an'ny faritra Analanjorofo raha ny fanazavana avy any an-toerana tahaka ny ao Vavatena manokana. Tsisy vokatra tamin'ity taona ity. Tsy tsara ny tsisy vokatra tsy namoana jirofo. Ny ampilo ampafolo ny vokatra angambany ny misy. Raha ny vokatra zay ty Vavatena ny komina 110 misy jirofo daholo. Farafahakelin-reo matafavokana amin'ny 100 taona farafahakeliny misy aty ny komina. Ampafolo ny vokatra angambany. Satria betsaka ny orana dia ny rivotra mandalo. Lafy ny fiovavan'ny toetry ny andro no miteraka ity fiainan'ny tany vokatra jirofo ity raha ny fanazavana trany. Rehefa ny fotoana fiavian'ny rivotra mantsy amin'ny fotoana tokony anaovany an'ilay pollen moa zany isin'ilay famorona an'ilay grain. Ka rehefa misy rivotra dia izy tsy tiny. Miampin'ilay orana vao maika tsy tiny. Efa mahatonga an'izy lasa tsy bebe ny vokatra. Ka raha mandalo koa zany misy fotoana mandalo ny cyclone. Mandalo aty aminay misy rivotra atao koa plus de 60 km/h ohatr'izay. Dia lasa simba zany ilay tokony ho lasa amin'ny cour de girofle. Miondrana ny ivelany avokoa ny ampany betsaka amin'ny jirofo avy eto Madagasikara. Eo amin'ny laharana faharoa no misy an'i Madagasikara amin'ny famokarana azy aorian'i Indonezia.
mahatratra 2,7 vokatra eo amin'ny tsena iraisam-pirenena no avy eto amin'ny nosy avokoa. Araka ny tatitra teo anivon'ny ministeran'ny varotra ny taona 2024 i Inde no nanondrana ny Madagasikara jorofo betsaka indrindra izay mahatratra 1,7 ny vokatra naondrana. Aorian'izay ny fanondranana makany Singapour tamin'ny 3,2 tato anatin'ny 2 taona farany kosa ho an'ny faritra atsimo atsinana ny tombony vokatra. 2,7 taona ny taona 4,4 ary 10,4 taona ny taona 7,4. Mahatratra 5,000 hektara raha tsy ivona ny velaran-tany ambolena jorofo any amin'ny faritra atsimo atsinanana. Atolatra anao indray ny pejin'ny dokavarotra manasanao ary anaraka izany ao anatin'ny tapany faharoa no ahitantsika ny andian'ny faharoa amin'ny fanadina mpanjakana baccalauréat teknika izay nanomboka androany. Eo ihany koa ny sehatry ny fanatanjahan-tena izay fanaraka ao isaky ny alatsinainy rehefa avy eo ary. Araky ny bande-annonce hitantsika teo iny Sicario la guerre des cartels izay indray noronan-tsary rahantsika anio alina eto amin'ny Cool TV. Fa ny an'izantsika ny vaovao kosa indray dia tontolon'ny fampianarana nanomboka tamin'ity androany ity ny andian'ny faharoa amin'ny fanadina mpanjakana baccalauréat teknika. Raha ampitahina tamin'ny andian'ny voalohany ambany ta ny tsy fahatongavana tamin'ity indray mitoraka ety. Mitombo isa-taona kosa ny mpianatra misafidy ny lalam-piofanana fianarana arak'asa raha ny fanazavana azo fanadina. Nytoy androany ny fanadina mpanjakana baccalauréat ho an'ireo nisafidy ny sokajy teknika andian'ny faharoa izay nikatroana ny taranja ekonomia. Ho any eto amin'ny foibe mpanadina lycée technique commercial Ampeflo amin'ireo mpiadina mandinina ny 5,900 ny soratra anarana, 200 ihany no tsy tonga tamin'ity andian'ny faharoa ity. Ambany io tahany tsy fahatongavana io raha ampitahina tamin'ny andian'ny voalohany. Mahakasika ny baka teknika nandeha tsara aloha ny fanombohana tao maraina, tsisy olana dia tonga daholo ny mpianatra fa eo amin'ny 200 eo zany tsy fahatongavan'ny mpianatra tamin'ny tapakandro maraina. Voalohany partie générale tapitra tamin'ny lakamisy dia miditra amin'ny partie teknika indray zao tsika dia nenay misy spécialité 4 no eto ACTC, CG, SS dia TTER. Par rapport tamin'ilay première partie ary kely satria natratra teo amin'ny 5% manko nenay tsy tonga tamin'ny partie générale dia nefa ny partie teknika ity tena vitsy ny tsy tonga fa tonga daholo ny ankapobeny. Lalam-piofanana izay mora ahitana asa kokoa ny lalam-piofanana fianarana arak'asa raha amin'izao vanim-potoana iainantsika izao raha ny fanazavana. Vao miditra taona voalohany izy zany dia efa ampianarina izay asa miandry azy afaka 3 taona zay amin'ny baka zany. Dia ireo ankizy ireo dia misafidy rehefa avy eo na izy hifaninana amin'ny fianarana makany amin'ny fampianarana ambony na andeha amin'ny tsenan'ny asa avy hatrany. Raha jerevantsika ny fiainantsika amin'izao fotoana izao zany dia mirona ny fampandrosoana amin'izao dia mirona kokoa makany amin'ny tena hoe tsenan'ny asa kokoa zany ny fampandrosoana amin'izao fotoana izao. Na ny zavatra hoentiny vahiny eto amintsika amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy mitady ireo olona ireo ny olona manana traikefa fahaiza manao. Isan-taona ahitana fitombona mandinina ny 4,000 ireo mpianatra misafidy ny lalam-piofanana arak'asa. Raha toa ka 10,702 alina izany tamin'ity taona ity, mandinina ny 4,003 izany ny taona 7,2. Amin'ny ankapobeny miisa 7,20 ireo lalam-piofanana amin'ny fianarana arak'asa. Isan'ny be mpisafidy ny lalam-piofanana gestion sy commerce. Itoy hatramin'ny alakamisy izao ity andian'ny faharoa amin'ny fanadinana baccalauréat teknika ity. Fanamboarana solomaso izay indray ny asa miavaka entana aminao amin'ity fanadidina manaraka ity. Ny antsipirin'izay izay entin'ny iona saina. Vokatry ny fihazakazaky ny teknôlôjia, maro no tratry ny areti-maso ka mampiasa ny solomaso fijaboana izany.
eo ihany koa ireo manao solomaso iarovana ny maso amin'ny masoandro. Araka izany, maro no manao izay solomaso izay, antony nahatonga ny Randrena Solo Jean Roger nisehatra tamin'ny fanamboarana solomaso. Manamboatra zay simba occasion rehetra, raha misy olona manao ordonnance koa dia efa mandray dia manamboatra any amin'ny optika sy ny karazany, sady manamboatra tapaka, manolo monture sy ny karazany. Zay ny tena asa. Tanin'Analakely mbola tamin'ny tsena azo maty eo amin'ny pain douce reny efa nanao ako. Mbola tsy nirava ny tsena n'Analakely nefa nanao antony. Efa eo amin'ny 3 taona mahery nanaovako azy. Za le miasa isam-bolana tsy dia voako fa nahita an'le olona zany hoe ananina dia mivarobarotra occasion hoe anina dia farany anina no mianatra ny réparation lisse. Mianatra hoe mitapaka dia manolo tapaka, manolo monture sy ny karazany. Matetika tamin'ny tapaka monture amin'izao hoe vita sinoa daholo le zavatra dia malemy kely le zavatra. Dia izay no tena défaut-n'le zavatra fa tsy hoe anina koa rehefa plastika daholo ny akabean'ny zavatra miasa. Ny fanajana ny asa, ny fandavorariana izany ho fanomezana fahafampo ireo izay tonga manamboatra solomaso eto aminy no nataony tao anatin'izay 30 taona mahery izay, ary mbola naovana izany hatramin'izao na eo aza ny fitobaky ny solomaso vaovao amin'ny vidiny mirary eny an-tsena. Ny akosa aloha tafitako daholo le zavatra satria za rery miasa mivadika ny tsy miasa mikarakara ny taranaka any an-trano. Zanako zao telo mianadahy eo ny zavokely fa mahatratra 7. Za tsy manofa trano fa manana trano. Amin'ny asa nanaovana antony nahavitako trano anakory fa tsy hoe ny asa mambolana. Zao efa mora. Zao raha tapaka solomaso tahony anankiray zao dia 700 manao azy. Raha manolo monture 15 000 na arakaraka le monture tian'le olona. Zay ny mahamora sy aminazy. Tsisy ohatran'ny mahay asa tena amin'izao andro zao satria ny vidim-piainana zao enjana be. Manantenako ny tanora mba samy hoe hiasa tena. Tsisy ohatran'ny miasa tena matafita tena hoe zao dia manao rehefa miasa tena mba atao tsara le asa tena fa tsy hoe asa atao fahatany hoe tsy ataty client fa raha vao manao no foana nge ianao dia tsy tiany client miverina ny client raha vao manao indray mandeha. Fa raha manao zavatra tsara ianao dia tonga ny client-nao rehefa misy voatonga dia tsy maintsy mitady anao foana izy. Tsy ny karamamambolana ihany araka izany no ahafahana mamelo tena sy mamelona ny ankohonana fa eo ihany koa ny asa tena. Ity farany izay ilaina fahamatorana sy fiangaliana ny asa atao ho fahafampony ireo izay manjifa. Amin'izay fotoana izay tsy ho very anjara ireo izay manao asa tsara na eo aza ny tinady maro. Tontolon'ny kolontsaina kosa indray dia fomba iray mampiavaka ny foko antanala izay mbola voatazona hatramin'izao ny savoka. Fomba atao amin'ny andro fandevenana miala eo amin'ny tranobe hatrany amin'ny fasana Gaëtan Andriatsilavo. Tsy hoe savoka akory no filazana ity fomba mampiavaka ny antanala ity fa savoka. Fomba iray atao rehefa mandevina ny savoka ary isany mampiavaka ny foko antanala. Raha jerena avy ety ivelany, itolomana ny faty mandra-pahatonga azy any am-pasana. Mbola voatazona hatramin'izao ity fomba nentim-paharazana ity, izay manana ny hevitra finosiny tahaka ny fomba mampanao rehetra. Ny savoka zany fomban-drazana nahazatra zany izy io. Rehefa nany zany le jijiandron'le razana dia ohatran'izay zany moa dia efa avy ny sakafo maraigna dia mamoaka ny razana zany amin'ny ambarangaragny ny trano be. Vatany vita zany le fomba io moa raha misy fombany koa le efa afatesana hoe maro anaka izy na efa maro teza dia misy resaka fandiovana eo hoe mandrem-piadanana. Vita le saotra igny dia magnenga ny tanora dia avy amin'izay ny hira gasy hoe misala zany. Olale e, olale e, dia fandroso amin'igny, fandroso amin'igny. Ana tafiditra amin'izao alambolo zao mahavoly be anazy zany tsy mampiresana io fa rehefa nididivitra ao zany ny mahery lahy dia mididimotra trany diady ndraika zany miady amo ao. Izay zany tsy fomban-drazana lahatagny koa mijanaka an-tagnala faksy ny tsy ambany tsy rehetra zany dia fa izay. Dofitra agny mosiraka agny. Araka izany, fomba natao fanaovam-beloma farany ho farafanana ilaina moiny ainy ny savoka. Ireo tanora na lahy na vavy matanjaka ny manao azy. Tsy misy fetra fa afaka asiana savoka avokoa ny fandevenana rehetra.
sisy fetra misy fetra fa ny seken'ny tanora zany ohatrany aminay voninkazo moa zany efa misy fepetra am'izao andro de izy io zany misy marina ny fifanontanianao de tena mitombo misy ohatranay zany ohatra hoe kristianina reto de le kristianina zany de resaka vavaka ny andao de rehefa ohatra hoe agnary ohatran'izay de vavaka koa mba tsy endreo atao de ohatra avy raha tao am-piangonana zany avy namboatra abitsotsy de miboaka tao le fatsy dino ny vahoaka maro moa syresinakanga sy mbaka ny nohatry ny tolo syresina boa de sy tagna ile tanora ireny tsy maintsy magnano ny daniny kibony izy magnano an'igny sala igny ka raha efa misy olona masiny mpiteny ohatrany reto zany ray aman-dreny ohatrany reto de miresaka hoe azanogno aza atao ohatran'izao satria izy tena sarotra be ny fizanana azy sany aza tapaka le bingobingo fitondrana an'le fatsy de igny zany mahatonga andray aman-dreny miresaka hoe ndesy fa efa nany fotoagna ty ka atero ny plasy misy anazy zay zany mba milegny fa de zistra avenko bory igny sy melegnina le sala igny le fandrosorosogno fanititsintogna igny izay zany ny fomba tsy amin'ny tagnalato tsy adinon'ireo an-tanàla ny maneho ny savoka rehefa misy fety na festival ahafana maneho ny fomba mampiavaka ny foko tsirairay avy manana ny kolotsaina mampiavaka azy ny faritra sy ny foko tsirairay avy eto Madagasikara efa maro amin'ireo fomba mampanao ireo no takony noho ny fivoaran'ny teknôlôjia sy ny fanatontoloana ary ny fahatongavan'ny finoana kristianina saingy mbola maro no mitazona ny maizy azy tsy voafetra ny toetrandro sy ny fivoarana misy amin'izao fotoan'izao isan'izany ny savoka dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatana vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soafa tsara daholo tompoko. Chez Batimax, composez les couleurs de votre choix avec la peinture Trix. Narainao teo ny fampalalamba vaovao miaraka tamin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Arofinaritra miaraka amin'ny boky magique ny Blue Line TV. Narainao teo ny fampalalamba vaovao miaraka tamin'ny Tsara indrindra. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.